Dia faly miaraka anareo izay mijery an'ity vidéo ity. Ny anarako izany moa dia Reneno Jeune ary mieritreritra ny hanao fampianarana fohifohy amin'ny teny malagasy mikasika indrindra ny Microsoft Word na ny fitaovana fanoratana izany. Ny tanjona amin'izy ity izany ity dia atokana ho an'ny olona izay tena mbola vao mianatra hatramin'ny voalohany mihitsy ary asiantsika fizarana anankifolo ka tapitra ny fizarana anankifolo dia azo atao hoe mahay mampiasa ny Word araka ny tokony ho izy izany ianao. Voalohany indrindra izany dia ny Word ampiasaintsika dia ny Word 2007 ary amin'ny teny frantsay, izany hoe ny fanazavana dia amin'ny teny malagasy avokoa. Ny toerana ahitanao azy izany hoe tokony efa misy izany ao amin'ny ordinateuranao alohany vao afaka manaraka an'izy ity ianao. Ary rehefa sokafantsika izany ny Word 2007 ao anatin'ny tous les programmes. Ny Windows ampiasaiko koa izany dia Windows 7 na dia efa misy Windows 10 ary amin'izao dia ataoko fa mbola Windows 7 ny ankamaroan'ny be mpampiasa dia izay no ampiasaintsika. Ny ahitanao ny Microsoft Word dia atao anatin'ity Microsoft Office ity dia Microsoft Office Word 2007 io izany no ampiasaintsika. Rehefa sokafana izy dia ohatran'izao ny ao anatiny. Ny Word dia programme anankiray izay fanoratana araka ny nazavaiko tamin'ny voalohany. Fanazavana fohifohy izany misy an'ireto izy karazana menu isaky ny tsindriana reto ambony reto dia manokatra an'ireto boaty kely be da be ireto. Ireto izany no mizarazara anazy. Misy karazana maromaro accueil, misy ny momba ny fanoratana na ny endrin-tsoratra izany na ny paragrafy ny endrin-tsoratra isan-karazany. Ato indray ny insertion dia momba ny fampidirana zavatra izany, fanidirana zavatra anatin'ny soratra. Mise en page dia momba ny fandrafitana an'ilay zavatra ny takelaka ampiasainao izany. Ny référence moa mety mbola tsy dia tena ataontsika fa ny zavatra mifandray amin'ny soratra ihany, public postage, ny révision ary ny affichage. Ny affichage dia momba ny fijerena ny momba ny zavatra mitranga eto amin'ity fenêtre ity. Eto amin'ity affichage ity indrindra izany tsika ity izany ny toerana izay ahafahanao manoratra. Ity izany ny tena page izay hito fotsifotsy hito moa izany tena endriky ny takelaka taratasy anankiray. Raha ohatra ka kely io dia azonao alehibiazina, izany hoe ilay taratasy izany no azo beazina dia azo asiana ilay hoe zoom. Ato amin'ity affichage ity misy ny zoom. Raha azo atao izany ny zoom 100% ohatran'izao hitantsika izao dia mazava ho azy ny 200% izany indroan'izao izany hoe tsy hita ny ambiny anankiroa ary ny 75% dia kely noho izao. Averintsika amin'ny zoom 100% izany izy, izany hoe hita eto akaiky eto koa. Misy koa ny atao hoe une page, izany hoe ilay page iray manontolo izany no hita eo. Iny izany ilay takelaka iray manontolo ilaina rehefa ohatra ka hijery an'ilay hoe traizan'ny paozin'ny lahatsoratra ao anatiny. Misy koa arany deux page mihitsy, izany hoe raha nisy page anankiray teto dia nahita page anankiroa teto isika. Ary matetika ny tena fampiasan'ny olona dia ity hoe largeur de la page ity, izany hoe hita izany ny avy aty amin'ny sisiny indrindra ka hatraty amin'ny sisiny indrindra. Ajanontsika amin'ny largeur de page izany izy na koa 100% mety daholo. Marihana fa ny habean'ny taratasy io izany tsy ny habean'ny taratasy moa izany fa fomba fahitana ny taratasy io fa tsy hoe ny habean'ny soratra akory, tsy hoe rehefa ataonao zoom 400 izy dia rehefa mi-imprimer ianao dia lasa ngeza be, fa ny fomba fahitana ny sary eto fotsiny izany. Inona koa ny zavatra tsara ho hita eto amin'ity affichage ity dia ny règle. Afaka mampiseho an'ity règle ity izany ianao mba ahitanao hoe firy centimètre zao ohatra zao ity ny marge 2 centimètre et demi na hoe firy centimètre ny sakany ity sy ny lavany ity, ny halavan'ny soratra sy ny halavan'ny taratasy. Izay izany dia ity no miactive an'izay no mampiseho an'izay izany ity hoe règle ity. Dia ajanontsika amin'io koa izy hoe hita foana ny règle. Dia ny zavatra anankiray azo jerena ihany koa dia ity amin'izao fotoana izao izany izy dia tena hoe ny page mihitsy no hita.
azo jerevana ty zavatra ty hoe lecture plein écran atao amin'ny affichage ihany a hoe mafeno an'le écran ray manontolo a ny takelaka ny taratasy misy anao azo de fanodinana azy moa zany a eto amin'ity sisiny akavanana ambony ity. Zay zany a ny zavatra ao amin'ny affichage a présentation famelabelarana fohifohy a momba an'iny. Ny eto amin'ny tahaka ny fenêtre rehetrarehetra de misy an'ity ascenseur ty, zany hoe scroll bar ny anarany amin'ny teny anglisy a, zany hoe ahafahanao midina sy ahafahanao miakatra. Raha ohatra zany ka manoratra ianao ka midina ny ambany any ny soratra ataonao de mba ahafahanao miakatra de mampiasa an'io zany ianao. Azonao atao misy fomba anaky telo ny fampiasana anazy a, na ity bara ity a no entina miakatra sy midina, ity bara misisiny akavanana hitako ity, na tsindrina le flèche kely hoe midina arakaraha mba tsy mandeha mafy loatra zany na miakatra, na koa tonga de le elanelany eto mihitsy ny tsindrina. Rehefa tsindrina ity a de midina betsabetsaka koa izy, rehefa tsindrina le elanelany eto de miakatra betsabetsaka koa izy. Zay zany no fomba fampiasana an'iny zany a, fijerevana ny taratasy any ambony sy ny any ambany. Zay zany amin'ny akapobeany ny fampisehoana an'ity fitaovana ity. Rehefa manokatra Word ianao ohatra nataontsika teo a, nanokatra Word de tonga de misy taratasy anankiray a vao tonga de misokatra. Fanamarihana kely satria avy nampiasaintsika le Word zao teo a, de ny Windows 7 a rehefa avy ampiasaina matetika ny zavatra anankiray a de apetrany eto akaiky eto. De dikan'izay zany tsy voatery mankaty amin'le Microsoft Office, misy Microsoft Office Word intsony hoe Microsoft Office Word fa tonga de eto amin'ity eto ako de efa afaka manokatra anazy. Rehefa misokatra zany, rehefa teneniko teo zany hoe raha vao manokatra Word ianao de misy document vaovao sokatra zany. Ty tahian-kevitra vao ty zany a tonga de afaka manoratra ianao, fa azo atao ihany koa ny manao raha ohatra hanokatra document vaovao a de manindry an'ity icône boribory ity. Icône moa zany intsony Windows antony a, tony sarisary kely tony. Manindry an'ity icône ambony ty ianao de manindry an'le document de hoe nouveau. De ato ianao a misy safidy maromaro arakaraky ny ordinateur, fa ny ako zao a de misy an'ity safidy anankiray ity a hoe vierge récent de tonga de document vierge, io zany no ampiasaiko. Afaka misy safidy maromaro ato a arakarak'izay ilainao, ohatra hoe ordre du jour, blanc, bleu, ohatran'izay zany a. Carte maro ohatra hoe tianao carte de visite, raha ohatra ho an'ny fampianatra sy ny etsetra. Fa ny ataontsika zao a de deux vierge et récent ty, tony misy karazana modèle zany reto, misy karazana modèle efa tonga de azo ampiasaina raha ohatra ka te hampiasa an'izany efa misy zany regny, te hampiasa zavatra efa misy zany de afaka mampiasa an'ireny. Fa tsika zany nanomboka amin'ity hoe vierge ty a de document vierge de hoe créer. Zay zany ny fanokafana document vaovao a mandeha eto amin'ity icône ty a de hoe nouveau a de document vierge de créer. Amin'izao fotoana zao zany nanokatra document anankitelo satria nanindry teo foana zany a hita eto ambany eto le izy hoe document 1, document 2, document 3. Mbola ho hitantsika tsy mandalana eo ihany momba an'iny. Rehefa misokatra zany ny Word de afaka manoratra avy hatrany ianao, afaka manoratra avy hatrany nanao hoe andrana ohatra fotsiny zany nanoratra an'iny aho zany. De ahoana ny hanidinana ny Word de mazava ho azy misy fomba anankiroa ihany koa afaka hanidinana azy a, na ity x kely eto ambony ity izay misy ohatra hoe fermer a, na makato ianao a de fermer, makato amin'ity icône ity a de hoe fermer. Zay zany zavatra azo atao. Mazava ho azy fa nanoratra ako a mety ilaiko iny a de hotehirizina. Ahoana fomba hitehirizana anazy a de mandeha eto amin'ity ihany ianao a de manao enregistrer. Tsara foana ny manao an'izay hoe enregistrer zay zany hoe tehirizina le asa natao a mba ahafahana miverina any aoriana. Ary na de tsy hoe ahafahana miverina raha fa tehirizina matetitetika tokoa izy satria raha tapaka tampoka ny jiro vokatry ny délestage de very ihany ny asa natao satria tsy voatahiry. Ka tsara koa zany a tehirizina matetika ny asa. Ohatra zao hoe
nanoratra kely zao a de aveo de tehiriziko de tsindrina zany ty icône ty a de aveo de tsindriko ty hoe enregistré ty zay zany fitehirizana anazy ahoana fitehirizana anazy a tsindriny ty de atao hoe enregistré de aveo izy mangataka hoe inona no anaran'io document ampiasainao io satria amin'ny Word ny fichier tsirairay de manana anarana mba ahafahanao mitadidy anazy any aoriana hoe aiza le zavatra nataoko de le anarana tsirairay nefany a samy manana ny toerana misy anazy any keo hoe aiza ny nametrahako anazy zany hoe zavatra anankiroa zany mila tadidiana ny toerana nametrahana anazy a sy ny anarany ka raha ohatra zany tsika zao manao hoe enregistré dia voatahiry eto amin'ity hoe jereo ty akavia ty a reto zany a ny emplacement fiteny anazy hoe reto zany ny toerana disponible toerana malalaka azonao asiana ny document anao de matetika tonga de ao amin'ny bibliothèque document zany ny document no mipetraka dia mila tadidiana fotsiny zany aiza nametrahana anazy ao amin'ny bibliothèque document misy ny olona mametraka anazy ao amin'ny bureau de mila de mitsindrina zany eto de lasa hoe ao amin'ny bureau zany jereo ty ambony ty hoe bureau de ao amin'ny bureau zany ianao zao mametraka anazy na koa fierinantsika eo amin'ny document de bibliothèque document de eto ny anarana no apetraka nom de fichier de afaka apetraka ao soratanao ny anaran'ity fichier ty de hoe fampianarana voalohany ny anaran'ny fichier de azo atao daholo zay azo ampiasaina daholo zay tiana ampiasaina zany mba tsara mba hoe teny ahafantaranao an'le document napetraka ao zay zany ny toerana asiana anazy sy ny anarana mila tadidiana de aveo tsindrina amin'izay ty enregistré ty amin'izao fotoana zao zany de voatahiry document anankiray io ny soratako io zany misy hoe andran'io raha ohatra ka manoratra zavatra hafa ohatra hoe andalana faharoa dia mbola tsy voatahiry ny zavatra nysoratako iny fa mila mitahiry fotsiny ahako zany enregistré mila manindry an'le enregistré ako de amin'izay fotoana zay indray voatahiry indray ny zavatra nysoratako iny zay ny teneniko hoe mila soratana tehirizina matetitetika ny zavatra nysoratana mba ahafahanao mitadidy mba ahafahanao mahazo an'le dika farany zany fa tsy hoe ho very akory rehefa voatahiry zany iny de azoko idina amin'izay ty azoko idina satria nanokatra document anankitelo teo de intelo manidy ako azoko idina de amin'izao zany zao raha ohatra ka hoe anoy an'le asako teo dia mandeha makato amin'ny Word indray de tadiaviko hoe aiza ny misy an'iny zavatra iny ahoana fomba fanokafana anazy fanokafana ny document efa nampiasaina de eto amin'ity icône ty ihany tsindriny ty icône ty de misy hoe ouvrir de aiza ny misy anazy mazava ho azy fa tonga de napiratra ny eto le izy io fa itsika mitadidy fotsiny hoe aiza nametrahako anazy tao amin'ny bibliothèque document de afaka mandeha atao amin'ny bibliothèque zany ty de avy afaka mandeha atao amin'ny document na hoe etiko de hitako io izy io hoe fampianarana voalohany io zany no fahatarako no fomba fanokafana ny document anankiray de manokatra ako de jereo fa io ny zavatra nisoratako farany voatahiry farany teo raha ohatra zany ka manoratra indray hoe manoratra hoe andalana fahatelo raha ohatra ka sendra adiniko no nitahiry anazy ka manidy ahako de ampatsahiviny Word ako hoe tsy nitahirizinao anie le zavatra teo fa tahirizinao ve de misy an'io zany hoe voulez-vous enregistrer les modifications apportées à fampianarana 1 hoe tianao tehirizina ve le zavatra nampiasainao teo raha ohatra ka manindro hoe eny de voatahiry io raha ohatra ka manindro hoe tsy zany hoe ty andalana fahatelo ty farany ty zany raha ohatra ka manindro hoe tsy de andalana anankiroa ihany ny voatahiry fa le andalana fahatelo tsy voatahiry zany efa nanoratra anazy tiako hoe tehirizina de ataoko hoe eny de midy izy zay zany ny fomba fampiasaina ny fanokafana document vaovao
fitehirizana document ary ny fanidina le document sy ny fanokafana le document avy nosoratanao iny. Zay zany aloha ny amaranantsika an'ity fizarana voalohany ity fa manome fotoananao indray amin'ny fizarana manaraka. Saotra tompoko.